Voce amigo Dana, o diabo na isão. Satria efa manatrika isika eto Jehovah Andriamanitra ry havana hame voninahitra asika voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Haleluya. Masina Jehovah tompony maro endrika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia ho ampitomboana ho amintsika mandrakariva ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny andro anionina tokantsika ho Alahadin'ny mpitandrina ray aman-dreny lehibe Dada RANDRIANATOANDRO zany Josefa izay filohan'ny FPVM maneran-tany. Noho izany ho fifalitsika rehetrarehetra, zanaka rehetrarehetra hiteka mafy be tsika ho fiarabana azy ary indrindra tena ho fampahirezana azy tanteraka. Arabaina Dada, arabaina natratra ny andro malaza tsy manam-paharoa eo amin'ny tantarany FPVM amin'izao fankalazana ny alahadinao androany izao. Mahagaga tokoa Andriamanitra ry havana. Dia omentsika voninahitra Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo fahasivy. Ny salamo fahasivy hanoisantsika izany fiderana sy famezam-boninahitra an'Andriamanitra izany. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina ihany. Salamo fahasivy ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Ary aorianan'izay dia ataontsika maredona mihitsy fa Andriamanitra mahagaga tokoa izao Andriamanitra tsika izao. Fa ny zavatra nataon'ny tanany dia tena mampiaiky izao tontolo izao. Ny kintana sy ny kotrokoranandro mihitsy no nampisehoan'ny heriny zany Andriamanitra zany ka dia mideranao izay Andriamanitra. Tena mifotsika manontolo amin'ny herintsika manontolo ny anomezana voninahitra sy hiderana azy. Ny andininy voalohany sy le andininy fahaefatra farany no ataontsika amin'izany hira zany hoe Andriamanitra mahagaga ao amin'ny bokirantsika FPVM fa 570. Ny andininy voalohany sy ny andininy fahaefatra ihany aorianany famakitsika ny salamo fahasivy andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Amin'ny anaran'i Jesosy hiderany Jehovah amin'ny foky rehetra aho, hanambarany fahagaganao rehetra aho,
ho faly sy ho ravoravo aminao aho. Ankalaza ny anaranao aho ry Andriamanitra indrindra, satria lasa niodina ny fahavaloko. Nirepirepy izy ka ringana tsy eo anatrehanao. Fa efa nitsara ianao ka nanome andrariny. Mipetraka eo amin'ny seza fitsaranao ianao ho mpitsara marina. Efa naringanao mafy ny jentilisa, efa naringanao ny ratsy fanahy. Ny anarany efa nokisenao ho fato mandrakizay doria. Ny amin'ny fahavalo dia tanteraka ho mandrakizay ny fandravana azy. Ary zay tanàna efa noravanao dia verina dia ny fahatserovana azy aza. Amen. Andriama nitrahe mahagaga ny zavatra nataony tana, nikitana sy kotokoranandro nikitana sy kotokorana, ampiseho ny herinao, ampiseho hoanao ny hery, mideranao Andriamanito falehibe mideranao Andriamanito falehibe otonga indray Jesosy Tompo itondray ho any an-danitra, itondra ho any an-danitra. Iondrika aho ka hitsaoka azy, iondrika hitsaoka azy. Andriamanitra eo mahagaga, manitsao alehibe, miderana Andriamanitra falehibe, mideranao Andriamanito falehibe. Vavakisika mideranao zay Andriamanitra, manome voninahitra anao satria ianao tokony ho Andriamanitra lehibe sy masina indrindra, lay tena mahagaga indrindra, tapitrohatra indrindra. Tsy mba misy tahaka anao mantsy Andriamanitra, ary tsy tahaka ny saina zanak'olombelona izany fahalebiazanao sy ny herinao sy ny voninahitranao izany, satria ianao ny mpanjakanay rehetra, mpanjaka ny mpanjaka rehetra, Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, tompony ny tompo rehetra, lay tompo ny hery rehetra sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Dia rainay sy ankalazainay, homenay voninahitra andro amanalina, indrindra eto amin'izao fiangonana masina, tsy hafa fa eto ny fobe ny FPVM, ary teto no nanorenanao fanekena vaovao tamin'ny alalan'ny ray aman-dreny lehibe izay andro ny androany, fa amin'ny amin'ny alalany ianao Jesosy Kristy Tompo, izao fiangonana mijoro eto izao tamin'ny alalan'ny mpanomponao, no isany hitondrana famonjena ho an'ny firenena ho an'izao tontolo izao. Ka dia miondrika eto anatrehanao izay, feno fanajananao, manakipo ny masinay Tompo, tera sy manome voninahitra anao, na dia mpitsanganana ihany aza Jesosy. Misaotra Tompo, misaotranao tamin'izay rehetrarehetra efa nitantananao sy nivimbinanao izao fiangonana izao, indrindra ny ray aman-dreninay Jesosy, nandritra n'izay taona maro niarahanao niara-dalana, niara-niasa tamin'izay, tsy mbola nandao azy mihitsy ianao, tsy mbola nanary azy mihitsy ianao, fa nomba azy foana ianao, ary dia nitanteranao tamin'ny ara-baky teny tokoa, izany teny fikasana efa nomenao azy zany hoe aza matahotra fa mombanao foana. Misaotra Jesosy, misaotra ka noho izany Tompo, fifaliana ho anay ny misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao. Misaotra Jesosy, manome voninahitra anao n'olo masina rehetra any an-danitra any,
mideranao miaraka amin'ireo havanay malalanay rehetra zay efa faly sy ravoravo mioby sy mankalaza anao tsy omby alinalina mitalakotrokotroka mihitsy tahaka ny kotro baratra zany ny feon'ny lanitra mioby sy mankalaza anao tompo izay komino sy manantena fa ho tafakambana eto ny feon'ny lanitra sy ny feom-poniny ety an-tany mba iondrika hankalaza sy amin'ny voninahitra anao ka mba raiso hoe fa mba vokatry ny fonay zany na dia tsotsotra kely anazy manao ny hoe masina Jehova tompony maro enika ny voninahiny tany rehetra amen. Petraka sika riava. Tsy angina reny oby no ianao ry ziona fa indro efa miposaka aminao n'izao ny fahazavana soa zay efa nilo-pamonjena indro fa hotoriana hanazava ny olona tokoa koa mivoa asandrato ny faneva sonareo tsy ianao amin'izay ary na impanjaka fa avy aminao izy ny famonjeny sy ny lova zay atolony anao satria anao dia tsy foiny. Iaino avetrany sy andray ny afatra Andriamanitra hoentiny mpanompontsika dia Pasteur iraka secrétaire général ny FPVM raha azafady Pasteur RANDRIANATOANDRO tantely azafady izy no hitondra ny afatra Andriamanitra amintsika noho izany hitsangana avetranytsika hitsenana zany tenin'Andriamanitra zany satria ho fanajantsika ny tenin'Andriamanitra satria Andriamanitra dia teno tonga nofa amintsika 150 ny firana ataotsika ny andiny ny voalohany ihany ataotsika mifotsika manontolo zany ry havana. Tsy angina reny oby no ianao ry ziona fa miposaka minao ny fahazavana soa ny fanilo-pamonjena endro fatorina anazavany olonao toko mivoa asandrato nefa sonare tsenao re ny mpanjaka fa avy aminao ny famonjeny sy ny lova zay natolony ianao satria ianao de tsy foiny. Aoka ivavaka isika riavana voninahitra ho anao Andriamanitra lay masina indrindra lay mairy indrindra lay loloavina etapon'ny lohanay sotranao zay fa hamatsy anay indray ianao androany ny famatsianao ihany mantsy no mahatonga ny dian'ny olona ho toditso matsara zao fotoana izao goavana indrindra eo anatrehan'ny tany sy ny lanitra dia asehoiny voninahitra ho tompo ampaherezo daholo zahay indrindra fa ny ray aman-dreny izay mahatratra ny Alahadin'ny mpitandrina ity Dada RANDRIANATOANDRO Jean Joseph amin'ny anaranao Kristy mahavonjy lohan'ny FPVM mandrakizay sotra Jesosy halleluia amen. Mahazo toerana ianareo riavako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta riavana ny arabanantsika rehetra mahatratra nyty alahady 10 volana novembre alahady 2 amin'ity taona 2022 ity ary ampitiavana tanteraka no iarabana sady ampiravoravoana no irabantsika rehetra ny Dada RANDRIANATOANDRO sy ny ankonany rehetra hatrany ampitana ranomasina aoka hitehaka mba ho reniny rehetritsika ho voninahitra Andriamanitra ary dia faly izay zanakao Dada aty aminao zao fotoana nitoriteny izao ety am-piandohana dia zao ny teniko aminao satria
ny zanaka ho ny mpamaly babena raha ny tena marina na avaly babena ve tsika am'izao ray aman-dreny ampanahy zao ry havana efa nahavita ve ianao tena nahavita 100 ve aty ampiandohana dia mifona aminao zay dada betsaka aza ny teny mahery zay ataon'ny mpiara-mivavaka sy ny zanakao rehetra ka dia mifona aloha satria zanaka tsy mba mahavaly fity fa androany kosa araka ny soratra masina zay orenesitsika eto dia hiezaka izahay ny am'izay ho fampahirezana sy zay ho ataony rehetra alohan'ny ten'andriamanitra rehetra dia misy taratasy tonga eto hoe 63 TBS fiara kely ozy izy a fotsifotsy a mba hakisaka ozy ny pôlisy fa manelingelona mba tsy isin'izay iverenan'izay tsony 63 TBS aitsika ny ten'andriamanitra zay hotorino eto a teny Genesis 2:12 efa hainao zao zany ozy ianao hoe le andininy fa Genesis 2:12 dio andininy fahatelo aitsika rehetra io ten'andriamanitra io Genesis 2:12 ny andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy ary any hitorinany zany teny zany manao hoe ary ta zay manisy soanao aho fa anosina zay manosina anao ary aminao no hitahinany firenena rehetra amboniny tany amen ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen aoka hitombo aminareo mandrakariva ny fahasoavan'andriamanitra inona hoe ny hitombo tsy voavidim-boly io tsy voasandatsika io fa zany fahasoavany zany dia omen'andriamanitra maimaimpona ho an'izay olona mino sy matoky alahadin'ny mpitandrina tsy ho lavany resaka fa tonga dia vatsy-panahy isorako feno andriamanitra raha nanome an'izao fotoana izao ka nanome ny tolotsaina avy any amin'ny ray aman-dreny hoe mba trio leroa ny teny amin'ny fitomaraina raisiko fahasoavany zany ary zay ny tiako hiatefa any aminao androany mahaiza misisika mandray fahasoavany mahaiza misisika mandrombaka fahasoavany fa zao ray aman-dreny zao na firenena rehetra azy ambonin'ny tany dia amin'ny lalany no hitahina azy satria ho ataony tonga ngeza goavana makadery ny ampitany ranomasina tonga aty ny any provinsa rehetra tonga aty inona no antony tsika eto Taninanandrano miasakazaka mba handrombaka fahasoavana Elia nanana an'le namany anankiray izy atao hoe Elisa inona mba asan'ny Elisa manondraka rano ny tanany Eli disaky ny anasa tanany Eli izy ny miasakazaka alao tondrahako alainy ny zinga alainy ny siny alao zany manondraka azy alao zany manondraka azy misy antony ao efa nanondraka ny tanany Dada vetsika nahazo anjara ronge zany Elisa zany amin'ny fanahany Eli riavany hita zay manisy soanao a ary zay ny mahatonga nyity ten'andriamanitra androany ity miverina indray tamin'ny andro ny 50 taona za androany tena niteren'ny fanahy mihitsy hoe Pasteur mba tenen'ny olona ifona amin'io dady io zany voalohany anisany nanenjika azy atany an-dravoankim-pivavahana taloha mbola tsy mpivavaka tao zay tamin'izany fa ely zany mpanao mazy io aza mandeha any nanaovany mazy marina ny fiainako fiainana menakavy ny fiainanareo menakavy fa Jesosy no anatiny mahatanteraka an'izany ka tonga any aminao ny fahasoavana rehetra zay mbola tsy nanaovany mazy misisi menamena beny ao ampiraoe maintimainty beny ao ampiraoe biby lava daholo niditra tao zay ohatrany tsy nahita zay a fa tany ny tantara tsy fanadino fa zao kosa ny teneniko aminao androany eo amin'ny toerana zay hipetrahano atao am-piangonana io hatrany amin'ny farataponyity fiangonana ity na mbola hiakatra 5e 6e étage aza eo nao anatonany Jehovanao eo no hitahiny anao eo no anambarany fa misy fahasoavanao anao amin'ny alalan'ny ty Alahadin'ny mpitandrina Dada RANDRIANATOANDRO Jean Joseph ity
inona no anton'izany toroteny zany diavana reraka ngeny olona am'izao fotoana zao reraka ny olona tsy hiteny aminao hoe tapaka ninona de tapaka ninona de lany ninona de lany ninona ataoko hoe labzi fotsiny lana ny antranonao any de efa mikorotana ianao tsy sira ao antranonao de efa mikorotana ianao lany ny menaka ny amaranako nyity toroteny ty many fa tsy ho lava resaka elisa isika inona ny teny Eli mandra-pahavy ny ranon'orana ozy izy de tsy ritra ny dilo tao anatin'ny tavoary tsy lany ny koba tao anatin'ny barika de avereny fa mifiainanao noho ny amin'ny fanomponao an' Jesosy fanomponao zao ray aman-dreny zao sady tsy lany ny tsy ritra ny any am'izay fanatazanao rehetrarehetrany sady tsy lany ny tsy ritra avereny kely zay sady tsy lany mandrakizay hatrany amin'ny taranaka io ry havana ianao ngeny manompo fa ny taranaka ao no migoka an'izany rehetra zany zany manompo fa mitoetra ao anatin'ny tsodrano ary ny tsodrano zao ray aman-dreny zao mampiorona zavatra lavitra de lavitra firifiry araka ny teny tao anatin'ny levée de fond tany amin'ny 4 octobre tany amin'ny 4e étage tany na any amin'ny ministra na mpitondra fanjakana hatrany amin'ny filoha-pirenena azy am'izay rehetrarehetra eto amin'ity fireneny ity nandalo zanaka zao ray aman-dreny zao daholy ndo mba hisisika ho zanany ndo mba hisisika am'izany aloha mba ho tondrahako indray ny tanany dada sambatra mihitsy nareo protocole sambatra mbireo fohy be sambatra nareo zay tompona andraikitra atao am-piangonana mahita ny dada isan'andro vao mijery fotsiny tovolahy kely vao eo mihitsy zay no miresaka tatsy hoaiza ny atano rano dada mody indray toy ny an'ny te anaraka an'izany ve ny fiainanao te higoka an'izany ve ny fiainanao fa izy dia zay manisy soa azy Andriamanitra ny manisy soa anao hoeto am'izay ny valopy loary am'izay ny poketra farany tenin'ny Isaka fotsiny aza zanaka ty Abrahama ity am'ty Genesis ity anaoviany pia ozy arak'ilay tiako hoento ty amiko hoaniko zany mba hitsofa ny fanahy ikorano anao de ny tsy mbola maty Genesis 27:4 zany tsodrano ny ray aman-dreny mamboly tsodrano izy ary le tsodrano ara-panahy ozy ny teny malagasy hoe ny tsodrano fa mbola hafa ny tsodrano ara-panahy meny ny ray aman-dreny ampanahy tahaka an'izao fa na ny aretinao ara tonga de rava daholy fantranao rava daholy miozinozina miongotra Matthieu 15:13 zay rehetra tsy nambolen'ny ray ko Jesosy ongotana trany amin'ny fakany déraciné ary zay ny mahatonga atsika androany tonga eto raha mba tonga eto ianao aza mitsikitsiky fotsiny amin'ny dada tsikitsiky ianao tsara fa ataovy zay tena mbola ampitsika azy mihoatra an'izay inon'io le zavatra ilaina sa tsy ilaina ilainy dada sa tsy ilainy zany sodozonareo ny pasteur tsy mila voly zany zafady tompoko tsy vita amin'ny fiangonana tsy mandeha ny asa ny asa-pifoazana mitsipozipozy satria na de ny frais na de ny carburant na de ny ao anatin'ny tokantrano ny mpitandrina aza ka ianao ndray no anomezana tsiny an'Andriamanitra hoe tsy mba manana akory reny pasteur reny fa misy Jesosy mamatsy io koa na anao tsika natsanao tsika vatsin'Andriamanitra foana angizy marina zany sa tsy marina ka anao sa tsy anao rovina tandremo ary teninareo zay teniko zay miazakazaka tsika hoe ho amin'ny dady mino androany ampitombo herizika ao anatin'ny finoany zany ampahery azy tio zany vao amitsika ianao de jereny dady misy an'le olona reny le manao ny volamena taloha moa fa zao ohatrany tsy de misy tsony vao mitsika de doro asana mbola misy zao nankitry fa tsisy ny olona taloha nisy an'izany inona ny tiana ho tenenina rehefa ao anatin'ny asan'Andriamanitra de atao avy am-pifaliana mpanompo am-pifaliana ozy le promotion ray zay ary zany indrindra ry havako natongavany eto amin'ny anaran'i Jesosy dado fona aloha zay tsy nahavita ezaka zay manomboka androany indray ary tena hoe na tsy androany ihany azy mba ataovy chèque en blanc mba ataovy isan'andro tonga ao misy amivolange dady efa mba nandefa ve ianao fa zay ho alefanao ne ka ho Andriamanitra manonitra an'izany satria ianao mandefa de sady tsy ritrany ao aminao no tsy lany ona tsara hoe
mba raiso zany amponona raiso zany fa tenin'Andriamanitra ary farany kely ozy nareo efa lavabe zay raha toy ianao androany ka tena miezaka hoe zay marina le tenin'Andriamanitra hitahina ny firenena rehetra hitahina ny ankonana rehetra hitahina ny fianakaviana rehetra zao ray aman-dreny zao mivavao azo lavandro iainana izy be debe ny maniry zava-doza ho ana ray aman-dreny mifototra any aminao io zafady tompoko za rehefa teneny Jesosy zay hoe teneny de teneniko a fonako aminareo a fa rehefa ozy Jesosy androany zay rehetra miditra sy mivoaka ny Taninanandrano manomboka androany indray ka mitohy rehetrarehetra zay mbola ho avy eto de sady lavandro iainana no hita fity manokana ary anompo ampifaliana ivavaka ho an'ny ray aman-dreny ho tanteraka ny fahasoavam-be zao men'Andriamanitra aza dino anefa fa tsika tsy maintsy mifona sy mibebaka ho ia any am Jesosy ihany ko eo maso ny ray aman-dreny de manao an'izany misy ny sasa me tsara velatsy fotsiny rehefa tena mahazo fitahina koa de zay tena dady io dadako io ray aman-dreninay io fa rehefa any ambadimbadika any tsy mahasany joro vavolombelona koa zay ny FPVM nareo manao zany hoe tena misy ve zany ry Pasteur eo misy zany androantsika han'olo tena han'olo tena ho an'i Jesosy ho varotsy mifody amin'ny fanolora-tena ho an'i Jesosy mba raiso rera sitraka ao dada ny lohany tarika atsika fampitantana izy ny lohany lokomotiva ho any an-danitra ny tanjony marina sa tsy marina de ho voavonjy daholo ny fanahin'olona rehetra zay miditra sy mivoaka amin'ity fiangonana ity sy ny FPVM manerana ny zao tontolo izao noho ny fisiny ray aman-dreny amin'ny alahady mitandrina tahaka zao tokoa afaka manome faveny ao amin'ny mpitendry ao azafady tompoko clé de fa do dia F azafady tompoko ny antony de tsotra de tsotra tao moko ianao a tena an'olo tena n'ity marina ity tsisy mahalala ny ampitso nizanizana izy any am-piangonana ihany 9 taona monja nivoaka ny tranony ariva tamin'ny fito sasan'ny zoma ariva tsy tafody intsony tondra moto nivoaka ny arabe ny fo ny 4x4 zay no izy 9 taona ampianinarako atsika tanora na ray aman-dreny miambena mivavahana ary zao ray aman-dreny sy ny vavaka ataony zao hanambina ny fitohizan'ny fiainanao sy ny taranakao hatrany am'izay arivoarivo mandimby anao any hovoninahitra Andriamanitra irery any fa manolora-tena ho azy ho any Jesosy manolora-tena sitrako indrindra araka zany ho zao hoe meo clé de fa tsika menakavy ndao lohan'olo tena amaranana an'ity toroteny ity maireza dada ray aman-dreny fa mbola eo mandrakariva izahay anohany na amin'ny lafinina zay mba tratra na hanotraka ny tanany dada na hanasany tongotry dada ny am'izay hoe misy zavatra ilainy anafy azy amin'ny akanjo mafana ame azy ny carburant androtsaka ho azy zay rehetra ampifaly azy fa any am Jesosy koa tsika ny manolo tena hoe atolotro hoanao andriama nitro atolotro ny tena kore ataovy eo mitratranao ny tananao hovarotsy mifody hovarotsy mifody ry tompo raisore rasitraka paraisumara sunatsy mendrika aza mbahoanao mandrakizay maraisura sunatsy samy manolo tena ho an'i Jesosy samy manolo tena ny fona ho am' Jesosy
anompony Andriamanitra izay toriny Dada RANDRIANATOANDRO sotra Jesosy. Jesosy a io ndray aman-dreny koseho daholy zay teny ratsy, hevitra ratsy, natao ratsy ho an'izao ray aman-dreny zao tamin'ny vitanay tsirairay, fa zay kosa alompo anao dia hiaraka aminy ka mbola ho tahinao sy lahavandro iainana be dehibe izy mba hitahina ny ankonana rehetra sy ny fianakaviana rehetra hatramin'ny firenena rehetra ny anaran'i Kristy mahavonjy. Voninahitra neo an'Andriamanitra ireriany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Maherezy tokoa tahin Jesosy daholo. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibentsika ry havana ny amin'izany teny mamy fampahirezana tsy ho an'ny ray aman-drentsika ihany fa ho antsika mianakavy ihany koa. Eo ampitoerana eo dia matsiaro vetivety fotsiny araka le voalaza teo hoe Dada RANDRIANATOANDRO koa dia tatiny tanora lalandava, tena tsy miova tokoa izy ry havana. Dia manontany tena ao anaty ao hoe inona ary ny tena sekren'le izy. Fa mino aho fa miara-manaiky tsika angamba miombon-kevitra amiko fa matoy izy tanora lalandava tahaka an'izao, matoy izy voky fahasoavana, voky fitahiana tahaka an'izao, ela velona tahaka an'izao dia noho ny hatsaram-panahy. Za moa dia miteny foana ato anato-kato hoe roviana Jesosy fa mba hitovy amin'ny Dada RANDRIANATOANDRO. Toatra tsy mety mitovy aminy mihitsy ka, fa i Dada RANDRIANATOANDRO ry havana tena olona spesial avy amin'Andriamanitra io hoe. Tena renao ary tsapanao mihitsy hoe tena Jesosy tokoa ny tena ao anatiny, fa zany Jesosy zany tena malemy fanahy zany, malemy fanahy, be fitiavana, mamindra fo sy miantra, tena motsy tahaka izany ve ny ray aman-drentsika? Ary zay no mahatonga azy io tanora lalandava. Isika zanaka raha mbana kopikole ihany dia tahafy Jesosy, tahafy ny ray aman-drentsika. Raha tiatsika ny ela velona dia diovy ny fo, manana fo madio mandrakariva tahaka ny fony Jesosy. Tahaka izany ny fon'io ray aman-dreny io, tsy mbola nahitan'io ka tezitra hatramin'izay. Ary raha tezitra ary izy ohatra ny tsy tezitra zany, zany ataovy ary. Fa raha za manokana zany ve kerina masika miady mihitsy aza kizitina zany tsika rehetrarehetra ka mba nirariana sy angatana dia mba hanaka azy tsika, arao ny diany, arao ny toetrany, arao ny finoany. Zany mahatonga antsika andao hifony amin'Andriamanitra amin'ny hira 5:7 mitenena amin'ny Jesosy mihitsy anao hoe Jesosy ianao aneny tena mora fo indrindra tahaka ny ray aman-dreninay, mora fo indrindra izy, tsara sady mahasoa, tsy miova, tsy mifindra, tompo be fitia tokoa. Dia mitenena mihitsy anao hoe Jesosy mba iriko koa ho tahaka azy, ho tahaka anao Jesosy, ho tahaka ny ray aman-dreny io, malemy fanahy, tsotra sady marina, tsy mba miavina ampo mihitsy, tsy mba mora sositra zany io ray aman-dreny io, zany Jesosy. Mba manana faniriana tahaka an'izany ianao. Indino voalohany indino faharoa izy miteny mihitsy, ary mba miteneny ianao hoe Jesosy tiana nyetritena, be fanetretena io ray aman-dreny io, tsy mandefitra tokoa, nefa
tompo be areny izy sy mpanjaka fototsoa ka mba iriko ho tahaka anao Jesosy izay nini ory koa ka ny sainy no fidiko fa fiainana tokoa. Indiny voalohany sy ny faharoa eo am-pipetrana ihany fa efa nandiny ny fahatelo kosa atsika hitsangana hanolo tena ho azy amin'izay hoe ty ary a Jesosy manolo tena ho anao hoe ry tomposoa ka ny eloko rehetra mihitsy mba sasanao avokoa engane ka mba omenao lay fo madio sy vaovao le fo madio tahaka ny fo ndray aman-dreny fo volamena madio mangarangarana mba aizako manefa zay rehetra sitraka ataovy amin'ny fotsika rehetra manontolo zany ny antorantsika amin'Andriamanitra. 5:7 firanantsika protestanta. Jesu rafu edendra sarasa dimasu Cimeyo facimefedra tuku befite tuku bairiku tuazi Sibameti susuku Kayu Nanifuku Ravini mazu Yesus tinaniat tena Yesus tinaniat tena Sinandef tatkua Devitra Nefa tu piarena Nefa tu piarena Sipanjaka futsua Jaka futu Bahiriku tuaze Bahiriku tu Say nini murjua Nini Kanisain futiku Kanisain Nufir Fafiaina natkua Fiaina Sangra tsika rehetra manolo tena manolo tena ho anao ry tomposoa ho anao ry tomposoa ka ny heriko rehetra Sasana wafua sana wafu eka kaumena wa eka kaumena wa fumati usifa ufa mba sakumanefa sare manantona anao zay Jesosy mifony tena mifony lelam-palady mangataka famindram-po sy famelan-keliko aminao satria izahay mihitsy Jesosy le mora sositra mora tesitra tsy mba marana fanetretena tahaka anao tahaka an'izao ray aman-dreny izao indraindray aza miady aminy mihitsy nefa na miady aminao izay miady aminy tsy mba tesitra izy mamindra fondray azy izy ary zany mampamenatra anay Jesosy menatra anao izay mitonona hoe ho FPVM nefa tsy mba manaraka toetra ny ray aman-dreny
Zany FPVM zany tokony hita taratra daholo amin'ny toetra, amin'ny fiteny, amin'ny fomba mampanao, fa tena mitafy an'i Kristy, tena fifoazana, tena mifo, tena fanasiny ary fahazavany zao tontolo zao, ka mifona, tena mifona izay fa nanao izay rehetrarehetra nampalahelo anao, ary zany natonga anao mihitsy Andriamanitra nandringana ianao, olona maro tamin'izao taona ny 7 izao, fa tsy mba nanana toe-po na toe-tsaina te-panatahaka anao izay Andriamanitra, fa soa ihany mbola mampafantatra anay ianao ankehitriny, fa ny olona voata asianao soa hoe lavelona tanora lalandava dia ny olona malemy fanahy sotra sady marina, tsy mba miavona mitoa ary be fitiavana tahaka an'izao ray aman-dreny izao. Noho izany Tompo, miaika eto anatrianao izay ka sasao sy diovy amin'ny rano mandrakariva mba tena ho afa-keloka, ho afa-pahotana, tsy anatsiny mandrakizay eo anatrianao. Sotra Tompo, raha tena mibebaka tokoa izay, ary manana fanapahan-kevitra fa tena iova koa anaraka ny toetra sy ny dia sy ny finoany zao ray aman-dreny izao, dia ho tanteraka aminay famelan-keloka mihezinezina mihitsy efa nambaranao anie zany tamin'ilay vehivavy anankiray antsoina hoe Maria Madeleine, na dia mpanota iringiriny ary izy nefa nikohaka teo anatrianao tamin'ny ranomaso, ary zany ranomasony zany aza nakotsa ny tongony mihitsy, dia mbola ny faony sy ny fafahany tamin'ny volondony indray zany ranomaso tamin'ny tongotra ao zany Jesosy, dia nanositra menaka manitra ny tongotra ao izy. Iny vehivavy iny ny nambaranao, dia mbo tanteraka aminay koa izany teny zany hoe voavelako ny heliko be satria be fitiavana ianao ary ny finoanao nefa nahavonjy ianao ko mitongava aminao araka izay rehetra ireny fonao. Sotra Jesosy, sotra Tompo, engany ho tanteraka aminay rehetra tokoa izany. Rehefa rahatry izay Tompo, dia andova fanjakany lanitra izay, andova fiainana mandrakizay, ary ho sambatra mandrakizay satria voavelanao heloka Tompo, ka na dia mbola tsy tonga any an-danitra ary zahay, fa mbola eto an-tany misy anay atovy efa tanteraka aminay mandrakariva zany fahasambarana feno ho an'ny voavela heloka rehetra izany, araka n'ilay tononkirany Davida ao amin'ny salamy manao hoe fa sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra raitsy to mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tohontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka ny Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy toa, avy any miaviny tsara mivelona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana n'izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Tsy hainay angina ka tsy ankalazanao ray firana fanampy ny fafito ihany, isaorantsika an'Andriamanitra no ny famindram-pony.
tanteraka tokoany izany amin'ny alaray sy ny zanaka ary fanahy masina. Amen. Mbola faly miarabantsika rehetra nahatratra an'ity andro lehibe androany ity dia ny alahadinao Dada. Ny fiarabananao mbola ho tanterahana rehefa aveo fa ny arabanay dia ny hoe arahaba ry laina soavina ny tompoany momba anao. Tonga amin'ireo tsingeritoana maro samihafa tsika amin'izao fotoana izao nisy 13 mianadahy-mianaka izy reto dia ovakina ampanajana ny anaranareo Andriamatoa sy Ramatoa isany. Pasteur Andriamamonjy Iva Parson, Rakoto Malala Jean-Baptiste, Ramano Arso Mahatia, Rakoto Ralison Andry Miaina, Rabetrano Tsiaro Mendrika, Rabeninary Amefy Tarigetra, Razafy Arso Malala Ntovololona, Randriaparany Maminiaina, Ismaël Jenny Fanja Francia, Rarnirina Nadia, Lucas Sivoul anniversaire mariage, Razafy Mananjanakary Lalatina Nadia, Ary Andrianiaina Iartsoa Ianna. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy ary ny kado tsara indrindra ho atolotry ny fiangonana na ho anao izay tsy nahasoratra ny anaranao tetia dia ny tenin'Andriamanitra izany izay hoentinao indray namakivaky ny herintaona manaraka dia ao amin'ny Isaia 4:7. Isaia 4:7 ka ny andininy 2 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: sarovy zany ry Jakoba dia anao ry Israely fa mpanompoko ianao, noforoniko ianao ka mpanompoko tsy ho adioniko ianao ry Israely. Amen. Ndaotsika fiangonana hitsangana hivavaka ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra manana ny tsingeritaona rehetra ireo. Tsangana isika. Voninahitra aneo anao ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Mideranao, misaotra anao no ny andro androany. Andro lehibe zany ary ho maro samihafa tonga miseho eto anatrehanao. Misy nanoratra anarana araka novakina eninao teo, misy ny tsy nasoratra anarana hitanao tsirairay avy izy ireny. Fa izay fiangonana kosa mitsangana kehitriny mangataka aminao mba ho amarininao aloha voalohany indrindra ny teninao izay nomenao an'izy ireo hoentindray amakivaky ny herintaona manaraka. Dia jereo izy ireo Jesosy na ny zaza, na ny tanora, na ny lehibe, na ny efa nahazo taona terizo mandrakariva eo ambany elatrao, eo ambany fahasoavanao na ny tokantranony tsirairay koa ara Jesosy. Atao fitsapany mandrakariva fa Andriamanitra tia azy ianao ka tsy miova fa fitiavana mandrakizay no mitiavanao azy ary zany naparetanao ny famindramponao aminy. Atao fitsapany ihany koa fa naiza lehany ninona ny taony rehefa matoky anao izy tsy hanary anazy mandrakizay ianao. Dia momba ny mpanomponao fa ampo anao ny fahasoavany ary ny rehetra ataovy mahatsapa fa tsy manana fahefana amin'ny andronay izay na dia 2 sekondra ary fa atao fifaliana lehibe ho anay ny fahatratraranay ny tsingeritaona indrindra mbola ahafahana makaty amin'ny tempolonao masina. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay sy anaovanay izany vavaka izany, misaotra Jesosy malalo. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia mbola tombona mandrakariva amintsika ny riavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Misaotra n'Andriamanitra lehibe noho ny fitiavany, noho ny famindrampony mbola nahatratrarantsika indray izao vanim-potoana anankiray lehibe eo amin'ny tantaran'ny fiangonana FPVM izao indrindra ao anatin'ity Alahadin'ny mpitandrina ity, izay fotoana manokana mba natokany fiangonana
itrotronaam-bavaka ny ray aman-drenitsika dia Dada Pasteur RANDRIANATOANDRO Jean Joseph. Dia mijoro eto aho amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana izay itokitsika nanorina n'izao fiangonana FPVM zao. Mijoro eto koa aho amin'ny alalan'ny birao foibe FPVM izay angaviako hitsangana izay voatonona eto. Ny birao foibe FPVM, ny 3FM, ny RMM, ny sekoly biblika, ny sanasan'ny fifoazana, eny tompoko. Faly izay ray aman-dreny amin'izao raha fotoan'izao nahatratrarantsika an'izao alahady mpitandrina izao, ary dia mirary manokana ny fahasalamana, mirary manokana mbola nanomezan'Andriamanitra anao hery indray, anomezan'Andriamanitra anao tanjaka indray mba hahafahanao manatanteraka ny asa sy ny adidy izay mbola napetraky ny tompo anao. Vonina mandrakariva ny mpiara-miasa rehetra sy ny vahoakan'Andriamanitra ifanohana manoloana ny asa izay mbola apetraka ao aminay, ka na inona mety zavatsarotra sy olana dia anatanteraka ilay ten'ilay manam-poninahitra anankiray manao hoe tsy meomboadidy mon général. Fa raha mbola misy kio asa ilana ho an'ireo ratsa-mangaika rehetra ireo sy ny vahoakan'Andriamanitra rehetra dia vonina izay anatanteraka an'izany asa izany ho fampandrosoana ny FPVM izay niantsony tompo atsika. Mampahery anao zahay amin'izao alahady ny mpitandrina izao, mampahery satria matsiaro manokana fa tena spesial manokana ny FPVM, ary tena spesial manokana Dada Pasteur RANDRIANATOANDRO Jean Joseph. Tehaka ho azitsika. Tena tanteraka le teny manao hoe ny FPVM no famonjena ho an'ny firenena rehetra eto Madagasikara satria ny ampitan-dranomasina. Tao anatin'ny herinandro Dada dia mba naka ny statistika ndre fiangonana lehibe rehetra izay efa nijoro teto amin'ny tany sy ny firenena. Tao anatin'izay statistika izay tsy ho tonononketo, ireo fiangonana lehibe izay efa nijoro nandritra ny 100 taona mahery na 50 taona mahery dia ozy izy hoe hafa ihany ny FPVM. Ny antony 20 taona mahery nijoroantsika, 20 taona mahery nijoroan'ny FPVM dia ny taremarika izay ho tononika aminareo dia mihoatra lavitra ho an'ny hafa izao statistika izao, na dia mbola tsy mizazoro azy fa eo am-pahamaranana ny statistika ho an'ny FPVM atsika. Ny mpitandrina FPVM atao anatin'izay 20 taona izay dia miisa 970 manerana ny Madagasikara. Tsy mbola mizazoro zay fa ao aoriana ny lohan'ny faran'ny taona dia ho hitany statistika marina. Ny fiangonana FPVM manerana ny Madagasikara satria ny ampitan-dranomasina, na dia mbola tsy feno ary ny statistika am-pelatanana dia efa mananika 570 ny fiangonana FPVM manerana ny Madagasikara. Rehefa nanao fampitahana araka ny resahako teo andre fiangonana lehibe rehetra izay voatanisa teo hoe niorina 100 taona na 50 taona dia nandinika hoe spesial manokana ny FPVM ho famonjena sy fanavotana ny firenena. Fa tao anatin'izay 20 taona izay nefa nahitantsika n'izany mpitandrina 970 fiangonana 570 manerana ny Madagasikara. Mahereza Dada, mahereza Dada, fa tena
vokatry ny fiasan'Andriamanitra tao anatinao zany. Matoa tanteraka zany dia vokatry ny fiasan'Andriamanitra tao anatinao. Ary tsy teniteny foana le teniny izay notononina tao amin'ny pilipitra tanan'ilay fiangonana anankiray melohany idinana teto hoe tairy ny voromanidina hitanao fikopaky ny elatra. Tena tanteraka zany satria nanerana ny Madagasikara hatrany ambany ravinkazo, hatrany ampitan-dranomasina ny fitarana zany FPVM zany. Ary za mino fa mbola eotra lavitra manoatra noho izao ny fivoarany FPVM rehetra. Mahereza Dada, vonina ny ampahery anao zay, hivavaka ho anao, hifanohana iara-iasa manoloana ny asa sy ny adidy izay napetraky ny Tompo. Faharoa, mitodika manokana ho amin'ny fiangonana sy ny vahoaka n'Andriamanitra rehetra izay maheno an'izao afatra zao. Ny afatra dia ity: rehefa misy olana ao anatin'ny fiangonana, na fiangonana izy io na fiangonana izy, na sapanay izy io na sapanay izy, rehefa tonga ao amin'ny Dada ireny olana ireny, dia izao foana ny teniny hoe atsovy letsy aloha, enotsika ny andaniny, enotsika ny ankilany, fa samy zanaka daholy. Raha everina hoe maditra na everina endry dia samy enona daholy aloha. Tiako resahana anatin'izany dia zao: tena mitebo fitiavana amintsika rehetra zao ray aman-dreny zao. Matoa izy maloka n'izany teny zany hoe enona daholy ny zanaka, na ny everina ho endry na ny everina maditra dia aloloha enona. Dikany mitebo fitiavana ho antsika ray aman-dreny. Ary zay ny tiana ampirisihana antsika tsirairay avy ao anatin'izao alahadiny mpitandrina izao, izay mba alahady manokana hivavaka ho azy sika. Fa izy mivavaka ho antsika isanandro sanandro, mitebo fitiavana ho antsika isanandro sanandro, misainsainany amintsika isanandro sanandro. Ary ao anatin'izao alahady manokana izao mba hivavaka ho azy sika, hivavaka ho azy, hanohana azy manoloana ny asa, hanohana azy ao anatin'izao alahady ny mpitandrina izao, hanohana azy ao anatin'izao alahady ny mpitandrina izao ao anatin'ny fahavelona. Tamberinao an-tsaiko izao tantara izao, nanana tomobile taxi be zay taloha, dia rehefa nanana hoe taxi be io dia mba nisy vinavina hoe mba etiky makariny fianakaviana, etiky makariny mpiray-tam-po. Mbola tsy tanteraka ilay izy, fa ny zavatra nahotsany foko tamin'izay fotoana izay maty ihany Dada. Rehefa maty Dada, zay izay vao mpanotangina an'ilay tomobile. Rehefa maty izy, zay izy vao mpanotangina an'ilay tomobile nentina nakany ambanivohitra any an-tanindrazana. Ny tiako hisarihana ny sainao manokana dia izao: ao anatin'izao fahavelony ray aman-dreny izao, andehantsika mba hanohana azy amin'ny heritsika rehetra, amin'ny fotsika rehetra, mba hifaliany izao ray aman-dreny izao. Fa ho avy ny fotoana izay mety eritreretinao hoe ny fahalasanany, anao izay azo atao hoe atao firy ny lambamena, atao firy ny voninkazo, atao firy ny mivonoana kisovonoana, tsy hitan'intsony izany. Fa dia mbola velona ny ray aman-dreny andeha mba hanohana azy sika, hanohana azy sika. Ry zanaka FPVM, mitodika aminao manokana, aoka ny zanaka FPVM rehetra izay notezainy izao ray aman-dreny izao mba hanana ny fifaliana sy hanana ny fahendrena. Aoka tsika zanaka FPVM rehetra mba hanana fahendrena. Aoka ny zanaka ny FPVM rehetra mba hanana fahendrena, miraisa saina, mifankatiava, miasa mitahotra sy ny ovitra, alaviro ny adilahy sy ny fifandirana, araviro ny adilahy sy ny fifandirana, mijoroa ho fanasina sy fahazavana, mijoroa ho fanasina sy fahazavana. Atanteraka ilay teny misoratra masina: mitsangana, miazava, fa tonga ny fahazavana.
raha tanterakitsika zany dia anana fifaliany zao ray aman-dreny zao, anana fifaliany zao ray aman-dreny zao, araka ny tenin'ny apôstôly Jaona manao hoe tsy manana fifaliana mihoatra anao izao dia ny fahafantarako fa maninona manana mahereza engane itsika FPVM rehetra mba tena anahaka an'izao ray aman-dreny zao manoloana ny asa, ny toetra, ny fomba atonga antsika eo fanasina sy fahazavana eo anivony ity firenena ity na eo anivony zao tontolo zao, mba hitany ny olona tokoa hoe tena spesiala ihany ny FPVM, spesiala eo amin'ny statistika fotsiny fa spesiala koa eo amin'ny toetra sy ny fomba amam-panahy tena hijoro sy fanasina ho fahazavana atanteraka le teny soratra masina hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao, ianareo ny fanasiny tany ka raha ny fanasina ny tonga matsatso inona indray no asira azy. Mahereza tompoko miaraba manokana dada ao anatin'izao alahady anao manokana izao dia mba misy voatsirambony tanana avy amin'ireo ratsamangaika zay voatonona teo aloha teo izay atolotray amin'ny fony amanontolo izany androany eto an'ity toerany ity mba ho fanoanana sy fanampiana ao anatin'izao fahavelona zao. Ny solotena mpiasa tsy voatonona teo ny nanolotra ny fanomezana teo zany ny prof be FPVM, ny 3FM, ny RMM sekoly biblika, ny safiafy ary ny solotena ny mpiasa rato anatin'ny mpiasa mpiangonana FPVM. Ny fifoazana rehefa avy eo ny fifoazana. Zay tsy voatononako teo dia mbola misy ny programa zay entiny tonia rehefa avy eo dia izy no anatanteraka ny fanononana sy ny fampidirana ho antsika rehetra zay tsy voatonona anatin'izay. Tsangana hivavaka ny fiangonana. Vavakisika Jesosy mivavaka ho an'ny ray aman-dreny zay Pasteur Dada RANDRIANATOANDRO zany Joseph zay filoha mpanorona ny FPVM, misaotra indrindra Jesosy nanomezana ho an'izany ray aman-dreny zany ho famonjena nay tsiraray avy, ho famonjena ny firenena, ho famonjena n'izao tontolo zao. Hery lehibe ho anay tokoa nampitombo ny finoana, nitombo ny hery sy ny tanjaka tao anatinay ny fananana amin'izany ray aman-dreny zany, mitodika amina manokana zay jereo izy Jesosy, meo azy ny hery, meo azy ny tanjaka, meo azy ny fahasalamana, mbola ahafahany ray manefa mihoatra bebe kokoa noho izay vitany hatramin'izay zany mangatahany aminao Jesosy. Dia tafiny herinao sy ny fitiavanao izy ary engane izay mpiara-miasa rehetrarehetra tokoa mba hanana fahendrena, izay fanabeazana no tezainy nampitainy taminay mba hiropahaka ao anatinay tsiraray avy ny zanaky ny FPVM mba hananan'izao ray aman-dren'izao fifaliana aminatin'izao andro fahavelony zao. Dia misaotra tompo dia tolotra anao mbera sy ny aza ary voninahitra efa anao trano taloha zany fa mbola anao mandraka izay dia misaotra Jesosy ho dia ray ny anaranao. Amen. Petraka ny fiangonana
andro lehibe ny andro androany ary manoloana ny fandaminana amin'ny rantsa mangaika lehibe atao anatin'ny FPVM Maniborofobe dia ny ray aman-dreny no namena ny fiarabana voalohany sy ny entité rehetra mifandray aminy amin'ny fiarabanany Dada. Ankehitriny kosa Dada, ny fiangonana ny vahoakan'Andriamanitra rehetra izay atao anatin'ny fitandremana Taninanandrano dia faly tsikita hola aloha ary hitany Dada raha faly zay faly zay na tratrandray an'izao andro Alahadin'ny mpitandrina izao. Fifaliana lehibe ho anay zany satria isan'andro ianao dia eto foana hitodotodona manomboka maraina raindray raha tenenina fotsiny amin'ny ray sasany hoe Dada andao amin'izay misakafo fa mbola tsy manaiky ianao hoe oka aloha le olona mbola ohatran'izao mbola mampalahelo rehefa amin'ny fotoana mandeha manao tourné asan'Andriamanitra daholo zany zay Dada fomba tsy mandray anay ary na amin'ny fotoana inona raindray raha dia hifonana araka ny teniny Pasteur tately teo nitarika fotoana fa na dia ao anatin'ny fotoana fisakafoanana ara fotoana tokony hakanao aina Dada dia mbola miantso foana izay nefa amin'ireny rehetrarehetra ireny mandray foana Dada raha mbola mandeha ny telefônina io. Miarahaba Dada ny voalohan-teny tokony handray tanananao daholo izay rehetrarehetra iarabanao fa hosolo ny fiarabana voalohany hiara-hitsangantsika rehetra anao an'ilay hira hoe Dada. Hosolo ny fandraisan-tanana, hosolo ny fiarabananao Dada ary hitsory fanay rehetrarehetra rano anao zany hira izany hoe Dada. Tianao ny fahamarinana fa halanao ny koa Andriamanitra dia Andriamanitra ao efa nanisy dimy fifalinanao mihoatra ny namanao. Ny firenena rehetra ahita ny fahamarinanao ary ny mpanjaka rehetra ahita ny voninahitra ao dia omena naram-baovao ianao izay ho tompony ny vavan'i Jehova ka dia ho tonga satroboninahitra
eo an-tanany ianao sy satrokandrina eo am-pelan-tanan'andriamanitra ho amalireza ianao midalanay malalanay mahavita azy. Dada mamina valeriza dumeni tumpuana yarakani yandanitra utalina diana nadiama pinyazana aereza dado zayanuanana satria tena tina yana aereza dado zayanuanana satria tena tina yana. Izany Dada dia ny fiangonana alohan'ny fanomezana dia misy tenin'Andriamanitra izay omena ho an'ny Dada. Ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra izay atolotra rehetra ho anao Dada dia ao amin'ny Isaia 4:20 ka ny 5:5 tapany be manao hoe ary tahaka ny fifalian'ny mpapakatra amin'ny ampakarina no mifalian'Andriamanitra ao aminao. Izany ny tenin'Andriamanitra atolotra rehetra efa betsaka ny fiabarabanana tao indray aman-dreny SGM-ny Fiangonana FPVM Taninanandrano dia fanampin'izany izany tenin'Andriamanitra atolotra izany. Fa manoloana izany ny tenin'Andriamanitra nitoriana rehetra teo dia misy ihany koa ny amin'ny fanehoana hita maso izay atolotray amin'ny anaran'ny fiangonana ray manontolo dia atolotra ho anao Dada sy ny ankohonanao kely fa ny fony rehetrarehetra fe ny fifaliana anoloranay an'izany dia marika izany hitehaka daholo izay mandra-pavita ny fanolorana an'izany. Sotratsika rehetra Dada ijoro ihany mbola tsy manolotra aloha ny dekona ka hotononona tsirairay avy eo petraka daholo ny fiangonana. Sotra tompoko ato anatin'ny fitandremana Taninanandrano dia misy ny ratsa mangaika maromaro dia efa vita iny ny birao maharitra sy ny birao an-dekona ny birao amin'ny fiangonana fa eo ihany koa ny fifoazana mitsangana eny am-pitoerana daholo ny fifoazana rehetra fa ny solotena no manolotra an'izany ety mba mahita daholo itsika rehetra. Miaraka ny ao amin'ny fotoa tsarobidy. Manaraka izay dia ny eo anivon'ny dekona mitsangana daholo ny dekona rehetra hatrany ambony any anolotra an'izany tsika. Sotra toboko manaraka ao ny sekoly Alahadin'ny sangana daholo ny mpampianatra sy ny mpianatra sekoly Alahady rehetra.
manaraka azy eo a ny sekoly fiotazatsoa mitsangana ny mpampianatra ao amin'ny sekoly a raha misy mpianatra dia mba mitsangana daholy a miarahaba ny dada isika aorianany sekoly a dia ny radio ny eo amin'ny radio fiotazatsoa no miarahaba ny dada manaraka aorianany radio a dia ny avy any ampitan-dranomasina efa vita ny avy any ampitan-dranomasina manaraka ny fianakaviany dada sangana daholy a ny fianakaviany dada rehetra tonga eto vita amin'ny fianakaviany dada dia misy olona ny ala lavitra mihitsy ny ala avy any Dego any a manatrika etokory zareo avy any Dego izy a tonga eto reto no fipetrahany ray aman-drenitsika mandray azy a rehefa mivahiny any Dego a i dada sy mpiaradia aminy izy a no ray aman-dreny toby any Dego zao a any Dego zao ny fanokanana mba tsy any ambondro ny fetsony mba naiky izy ny amin'izany falendren'i Jesosy santra dia mahereza roborobo be a fiangonantsika sotra tompo misy a ito FPVM ito lavitra be izy a dia tonga zao maraina izao avy any Amangatany tsy ao ohatrana lefa tiany taratasy rehefa mbola tsy aonareo a dia ny farany mamarina zao fiarabana izao a dia ireo mpiaradia amin'ny dada efa ao le Mangatany afaka mandroso aty ve tompoko azafady indrindra FPVM Mangatany amin'ny folo a no fiarabany ny FPVM ivelany a fa zareo tena lavitra be a dia tonga amin'izao ora izao a hiarahaba ny dada amin'izao alahadiny izao makasitraka anareo manaraka azy ireo a ny mpiantsa fiderana makasitraka tompoko ny mpiantsa fiderana ary mamarana azy a dia ny protocole izay miaraka amin'ny dada tehaka mafy be tsika rehetrarehetra ndao tsika fiangonana hitsangana hivavaka ho an'ny dada
fivavaka isika voninahitra aneo anao rery ihany ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina ianao ilay tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka ianao lehibe voninahitra Andriamanitra ambony ny Andriamanitra rehetra tsara mpanaony tsara mbola nanome anay amin'ny Dada nanome azy hery nanome azy tanjaka nanome azy fahasalamana ary mbola mahavita mikarakara anay zanany rehetrarehetra misaotra Jesosy andro lehibe ny andro androany andro feno ny fanatrehanao andro feno ny herinao androany izay fiangonana rehetra eny Jesosy na dia amin'izao fotoana izao ihany ary dia mba hiaraka iombom-bavaka mba hivavaka ho an'ny Dada isan'andro anie dia Dada no mivavaka ho anay isan'andro anie dia Dada no atsonay fa amin'izao ora izao mba enohy ny vavakay rehetra ny any anatin'ny fonay tsirairay avy ihany raha hivavaka ho an'ny Dada izahay rehetrarehetra mangataka aminao zay Jesosy mangataka aminao mbola nomezanao tombonandro fahaela velona ho an'izao Dada ray aman-drenina izao mbola erahanay aminy betsaka ny ilainay anio tsy niara-panahy ihany fa na niara-ny nofo ary be tabe ny fampahirezana omeny anay ka mba omeo azy zany tombonandro zany mangataka aminao koa zay amezanao anazy fahasalamana feno fantatray Jesosy fefa manomenao satria raha zao taona ny Dada 20 taona mahery zao vitsy eneny ohatra anazy zao fa ny angatanay aminao mbola mihoatra lavitra noho izany ny fahasalamana omenao hatrany anatin'ny taovany rehetrarehetrany hatramin'ny endriny hatramin'ny heriny rehetrarehetra mba havaozonao vaovao ananany hery mandrakariva entina nimponanao ary entina hikarakarana anay zanany rehetrarehetra mivavaka ho any koa zay ho an'ny zanany ny zafiny ny ankohona ny Dada ray manontolo tehirizy mandrakariva eo ambany elatrao tehirizy Jesosy satria hitanao ny fiazakazahany Dada fa ianao nameny mibanga amin'izany rehetrarehetra izany ihany ankohonany ianao amin'ny fifaliana ho an'ireo zanaka manjafindreo ianao ho tsapany mandrakariva araka ny efa hatsapany anazy fa Andriamanitra tsy mba mandao ianao izahay fiangonana Jesosy dia mba mangataka aminao koa mba omeo fahendreny ameo fahendreny ameo anay le fanamakato ay akato izay rehetra ampitainao amin'ny alalan'ny Dada mba hanaraka ny sitraponao dia mba hoendry amin'izay amin'izao sisa izao mba hisehon'ny voninahitra ao dia mitsodrano an'ny Dada zay Jesosy ho feno ny fahasoavanao ho feno ny fitahinao ary ho lela mahery eo amin'ny fanomponanao amin'ny andro rehetra tombonandro lavabe izay mbola omenao anazy amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany fandera ny ajany voninahitra kosa dia atolotra ianao izay fanao hatramin'ny taloha ary mbola hoanao mandrakizay misaotra Jesosy amen mipetraka isika rehetra araka ny fantatsika i Dada dia miazakazaka mandrakariva eo amin'ny fanatanterana ny asan'Andriamanitra iantsika fotsiny eto ambonin'ny pilipitra raha indray misy tsika mahita ihany any anatin'ny tambajotra seraserany zany mbola asa tourné rehetrarehetra tanterahany ray aman-dreny zany ka dia ankehitriny kosa andao hofitintsika ao anatin'ny minitra vitsivitsy maromaro misany asan'Andriamanitra tanterahany Dada izany dia samy hijery daholo tsika rehetra Dada RANDRIANATOANDRO Jean Joseph filoha mpanorona ny FPVM maneran-tany izy ny lehilahy sady mpamina n'Andriamanitra nataony Jesosy fitaovany hanampy antsika FPVM 20 taona izy amin'izao fotoana izao
ary tena mbola mijoro sy mavitrika tsara manao ny asany tompo. Tanteraka amin'ilay tenin'Andriamanitra eo amin'ny Salamo 3:5 manao hoe ny fahatanoranao mody indray toy ny anovory mahery. Hitantsika fa tena miezaka mihitsy Dada RANDRIANATOANDRO Jean Joseph manao izay mahafaly sy mampahery ary manoro antsika zana ny ara-panahy. Tena miezaka izy mitety faritra. Ao ny fanokanana fiangonana maro izay natrehany avokoa izany. Jereo anie na dia tao anatin'izay herintaona izay fotsiny azy. Fanokanana ny fiangonana Alakamisy Andranomadio. Amina Jesosy Kristy velona avy amin'ny Nazareta. Tompony ny fahefana rehetrarehetra ety ankasy aretatra. No anapahanay amin'ity bankia ary anokananay amin'ity fiangonana ity mba ho an'Andriamanitra mandraka izay mandrakizay vavahady amin'Andriamanitra sady tramin'Andriamanitra tena ho ka dia amin'naro an' Jesosy no anokananay ity takela-bato ity. Teny alasory. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy amin'ny Nazareta, anokananay an'ity fiangonana ity Kury votovorona. Mora rano am-batolampy. Kanana vavao Itosy, vatolampy famonjena ambomamory, ampahitrizina, ambohitrerana, tany folo-pointy. Sy ireo fanokanana mpiandro maro be. Voatsela akory zao mitety Na dia lalatsarotra asa lavitra aza no ale, tena tsy mitaraitana miepaka izy. Any izany asa marobe anirany Jesosy azy izany, na ny eto an-toerana na hatrany ampitan-dranomasina. Pasteur. Zao zay misy sperapetraka misy télévision. Lolo za, ilay lolo volango. Eto zay jobo zay izy mipetraka eto. Mataotry zao. Jesosy ka manao an'izany. Lazao amin'ny olona rehetra ozy fa raha misy ody ao an-trano, misy rafolago ao. Roay aloha ny rafolago. Dory. Dia mifona amin'ny Jesosy satria nanaraka ny tenina omby asa. Mifona amin'ny Jesosy satria nampiasa ody any omby asa. Zay rafolanao Jesosy. Mifona mihitsy Dada dia nampianatra fa rafolanao io. Dada tena be fitiavana izy satria mikarakara sy mikolokolo antsika rehetra ary matetika aza moa adiny ny ankohonany satria laniny amintsika zanany ara-panahy ny fotoanany. Ambondro mifehy izay tena miavaka tokoa ny fitsenanany Dada. Mba jereo kely anie mangy mifotsiny filaharantsika sy ny antsoantso izay ataontsika mba hitantarantsika ny olana marobe ao aminy mba hitantsika ny vahaolana. Ny filazantsika ny nofontsika moa dia mbola fanampiny satria izy rery ihany no nomeny Jesosy fanomezam-pahasoavana mandika nofy. Mbola salama tsara daholo. Mbola endry daholo ve?
afaka daholy hoe tsara zany tsara Jesosy. misy ihany koa ny consécration pastorale, ny famoahana mpitandrina isan-taona, fanokanana mpiandry impito isan-taona, fanokanana katekômène maro be indroa isan-taona. Mariana nefa fa tsy maintsy hoentiny eo am' Jesosy avokoa ireo izay atokana na paster na mpiandry na katekômène mba hampirindra sy hampilamany asa rehetra. Raha ditongotra no atao dia betsaka ny mety tsy maharaka azy satria izy tena tia mandeha tongotra, indrindra moa fa mandeha tongotra eny amoron-dranomasina no tena ankafizina, ka manoro antsika ihany koa izy mba ho tia fanatanjahantena sy mitaiza vatana fa tena ilaina izany. Tena cool aloha raha izy satria hainy daholo ny fandray amin'ny olona rehetra, manomboka hatrany amin'ny zaza madinika, ny tanora hatramin'ny olon-dehibe. Sotran'Andriamanitra raha velonaina engane mbo salama tsara daholo tsy rehetrarehetra fa milaina ny fotoana akanarivotra e, tena ilaina ny akanarivotra, tena ilaina ny akana masoandro a, tena ilaina ny azahoana fahasalamana ka dia samitan'Andriamanitra to salama tsara daholo manao ny asan'Andriamanitra be dia be zay le ty jereo ty zy mba jereo nge reo miaraka amintsika reo daholo ny FPVM manotrina ny Dada, mpiara-miasa amin'ny Dada, tsy mahafoy amin'ny Dada, dia tahian'Andriamanitra mahagaga ny zavaboarin'Andriamanitra, rano zany, rivotra koa zany, anazy daholo fa itsika neka isan'ny zavaboarin'Andriamanitra tena tiany amboarina kolokoloiny tezay no soa ay sotran'Andriamanitra tsika eto am-pamaranana dia samy mahatsapy isika rehetra fa tena miazakazaka be amin'ny asa fanompony izay ataony ny ray aman-drentsika Dada RANDRIANATOANDRO Jean Joseph, ary mihoatra noho ny hatramin'izay azy satria enjeha novitaina daholo ny asa maro eto amin'ny fiangonantsika, ka andeha ary anao izay tena vokatry ny fotsika isika mba hanohana azy amin'izao alahadin'ny mpitandrina izao. Andro iray monja no mba natokantsika ho azy, fa ny 473 andro dia izy foana no mitondram-bavaka sy manolo-tsaina antsika koa ataovy izay azontsika omena azy. Tena sambatra isika manana azy ary misaotra ny Jesosy nanome azy satria efa nigoka ny mamy sy ny soa avy amin'ny daholo ny akamaroan'ny mpivavaka sy ny mpino, eny hatramin'ny firenena, ka tanteraka ihany koa ilay faminaniana hoe amin'ny alalan'ity fiangonana sy ny fifoazana misy antsika ity no amonjena ny Madagasikara. Dado, indreto izahay zanakao, te hiteny aminao izahay hoe tena tiana be ianao. Sambatra izahay nomeny Jesosy ianao, misaotra mandefitra amin'ny toetrany tsy mety indraindray. Mampanantena anao izahay Dada, fa iova ary tsy avelanay hiady irery intsony ianao. Eto izahay zanakao, hiaraka hifampitantana aminao amin'ny andro mbola omeny Jesosy ianao. Faly ianao rehefa miazakazaka manao ny asan'i Jesosy izahay. Faly ianao rehefa manaiky ny tenin'i Jesosy izahay. Manaiky izahay fa ho tanterahanay zany Dada. Jesosy io dadanay, ilay tena tianao indrindra. Natokany ho anao ny fiainany manontolo. Ankasitrao izy Jesosy, dia tanterao izay iriny fony rehetra, ary ianao no iay ny ankohonany. Hivavaka ho azy sika mba ho ela velona ne izy. Mahereza Dado, zahay anohana anao satria tena tianay ianao. Saotra ny tompontsika makasitraka ny teknisianina rehetrarehetra tato anatin'ny fiangonana. Isa roa telo. Dada, reto soldanao, tiana be anao Dada. Dia miarava anao Dada amin'izao Alahadin'ny mpitandrina izao a, izay zanakao dia
mbola tianay foana anao e, ela velona anao dada. Zay manohana anao foana e. Mirary so dada. Iso. Makasitraka falytsika sady faly mbola matanjaka dada e ary tsika mba ahoana. Misaotra ny Jesosy tsika dia misaotra ny teknisiana ny communication ary ny protocole nanatotosany ny famitinana amin'ny tourné rehetrarehetra izay nandianany ray aman-drenitsika, ny fanatotosana ny Alahadin'ny mpitandrina ohatran'izao dia ny rahantsika rehetrarehetra ka ny honan'ny fisaonana ny birao maharitra ny birao any fisaonana ny dekona mpiaramiasa rehetra ny sampana ary isaonana indrindraindrindra ny nanatanteraka ny décoration rehetrarehetra tanterahana eto dia zanaky ny fiangonana ihany ka ho antsika rehetra izay mila mpanao décoration dia afaka miantso anisy ireo. Makasitraka antsika rehetrarehetra, mahereza dada, zay anohana anao satria tianay be anao. Misaotra tompoko. Ankehitrinytsika dia tonga amin'ny fotoana anatanterahana ny fanatitra ho tanterahantsika androany dia ny voalohany sy ny fanatitra faharoa. Ny fanatitra voalohany dia atolotra ho an'ny fiangonana, fa ny faharoa sy ny procession kosa no atolotritsika manontolo ho an'ny ray aman-drenitsika. Ao anatin'izany fanatitra voalohany sy faharoa izany dia anatanteraka ny hira aloha ny zanatsika ao anatin'ny amafy. Ny fanatitra ho an'ny dada dia ny kitapo CFF. Saketeny amantso hoe rehefa aveo raha mety ny raha tiany dada indrindra dia le nirany amafy hoe ny marina. Ka irahantsika rehetrarehetra mihiry zay fa tsy ny CFF farery mihira anazy rehefa aveo. Ny kitapo ho an'ny dada dia ny kitapo menamena, fa ny mangamanga no an'ny fiangonana, izay manome ampifaliana no ankasitrahana indrindra.
Efa miarabantsika amin'ny fiangonana ny amin'izao alahadin'ny dada izao miaraban'ny dada ihany koa dia Andriamanitra ny ombanao manjakariva ary hanafy ny heriny ao aminao. Toy izao ireo raharaha voaray amin'ity an'ity. Ny vankitentsika dia ao amin'ny asan'ny apôstôly fa 7:20. Ny vokatry ny fifoazana dia manomboka rapitso alatsinainy ka hatramin'ny alahady 17 novambra. Rapitso alatsinainy amin'ny 3 ora ny fanokafana, ny talata amin'ny 2 ora sasany dia fibebahana sy ny asa fifoazana, ny alarobia amin'ny 2 ora sasany dia fisotroana ny ran'i Jesosy ary misy varotra sakafo isan-karazany. Ny alakamisy amin'ny 2 ora sasany fampianarana soratra masina miaraka amin'ny birao fifoazana sy ny iraka. Ny zoma amin'ny 2 ora sasany fitsaboana vavolombelona ary misy ny fizahana maso. Ny sabotsy maraina misy varotra sakafo sy varotra trondro amin'ny vidiny 5,000 sy 2,000 ariary. Ny alahady tontolo andro kosa dia fanateram-bokatra ary amin'ny 5 ora sasany dia fiderana lehibe miaraka amin'ny CLF, ny fefy ary ny afafi entanina isika vahoakan'Andriamanitra mba samy hanao akanjo fotsy amin'ny alahady io. Avy amin'ny profobe araka ny fanapahan-kevitra tamin'ny fivoroantsika farany dia ilazana ny président promotion rehetra ny fanifionanareo amin'ny safia fohibe tanterahana ny asabotsy 3 novambra amin'ny 7 ora sasany ao amin'ny efitrano 20 sy 300. Avy amin'ny ministera ny tanora sy ny sampana fanabeazana kristianina eto amin'ny fiangonantsika ilazana sika mpiara-mivavaka eto amin'ny fitandremana fa ny profobe misahana ny ministera ny tanora sy ny sampana sy ny fanabeazana kristianina dia manao zao anto izao antsika rehetra ho an'izay manana fanidrina na fikasana andray anjara ny fotoana fampandrosoana ny fiangonantsika ary manana fahaiza-manao manokana amin'ny reto sehatra eto fampiorenana ravitra fanabeazana sy ny fanokanana sekoly sy ny ivim-pifanana fifandraisana sy ny fitantanana ary tahiry ary sahanasa sy tetikasa ary fialamboly. Ny fivoriana dia ho tanterahana ny talata 12 novambra izao eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 7 ora sy sasany maraina. Avy amin'ny mima vondrona zazalahy izy ireo dia manome fisaorana antsika tamin'ny fanotroanantsika noho ny fanateram-bokatra izy ireo izay nahazoany vola 6,134,900 ariary. Avy amin'ny gaetama ny sampana gaetama dia faly mampafantatra antsika fiangonana fa ny alahadin'ny mpitandrina Rasoamiantaritsanirina dia ho tanterahana ny 17 novambra amin'ny 1:00 maraina ao amin'ny riana faharoa. Avy amin'ny sekoly alahady ny dingana ao amin'ny riana voalohany dia tsy mianatra androany, izany hoe ny 3 taona ka hatramin'ny 7 taona fa ny any amin'ny riana faha-efatra kosa dia mianatra, ny dingana faha-10 ny 17 ka hatramin'ny 18 fa ny olon-dehibe kosa dia ao amin'ny efitrano 20 sy 300 no mianatra. Avy amin'ny sampana fanantenana ilazana sika fiangonana fa mitohy hatrany ny fampidiram-pikambana vaovao amin'ny sampana fanantenana ny fivoriana izy ireo tsesaky ny alahady amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny efitrano 20 sy 300 ary manentana ny mpikambana tranainy koa mba hanavao ny findrosoan-tananarana ho amin'ny taom-piotazana vaovao koa satria efa vita ny fanatitra dia ho tanterahana ny procession. Indry havana tonga eo amin'ny fanatotra procession antsika izay natoka antsika manokana ho an'ny ray aman-drenitsika dia araka ny fandaminana moa indrindra ny fangatahany ray aman-dreny manokana nyty iray ity dia isika fiangonana rehetra manontolo mihitsy hiara iventy natanteraka an'izay hira izay. Ny korala mitarika fotsiny fa isika rehetrarehetra miara mihira mampiray feo mampiray fo amin'izany hira ny marina tsy mba maty fa nalavo mipito ary ny marina tafatsangana foana. Tsangana antsika ataontsika izay melohany tena tanterana ny fanolorana ny fanatotra aty amin'ny procession.
misaotra to mazotoeranantsika dia miroso amin'ny fanatitra prosesiontsika rehetra araka ny tena soratra masina hoe zay mamy ampifaliana ho izy makasitrahana ho fanohanana manontolo ho an'izao ray aman-drentsika izao. dia hotoizana ny famakianandreto raharahadreto ilasana ny zanaky ny fiangonana rehetra na ny ankizy na ny tanora fa efa nanomboka ny fianarana ny azo krismasy ny fianarana dia isaky ny asabotsy amin'ny iray ora sasany ao amin'ny rion voalohany manomboka amin'ny iray ora sasany ka hatramin'ny 3 ora arivo. Avy amin'ny FPVM Falimbavaka Nosy Avaratra manasa ny zanaky ny fiangonan'izy ireo ny amin'ny fetiny taranaka izay ho tanterahana ny alahady 17 novambra manomboka amin'ny 7 ora sy sasa maraina. Avy amin'ny FPVM Fitahiana Manjakandriana noho ny fankalazana ny 20 taona dia reto misy daty vitsivitsy tsara ho fantatritsika. Ny alahady 2 desambra ny fanokafana ny fankalazana, ny alahady 30 martsa 2024 ny ivo ny fankalazana, ny alatsinain'ny pentecote famarana ny fankalazana ankoatr'ireo ny etsika samihafa izay ho tanterahana izay ho lazaina manaraka ny andinidininy. Filazana fanambadiana Andriamatoa Louis Théogène Mivady, Ramatoa Soanindrina Bernadette Andaniny, Andriamatoa Andriana Arivony Mivady, Andriamatoa Andriana Arivony Miakanjato Jean Martial, Ramatoa Soar Malala Aurélie Antoine Ankilany dia efa manasa-nareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Safiny Rakotonarivo fanomezana mamy aina sy Soar Malala Totsiny aina mbola tiana Chantal izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny alakamisy 14 novambra amin'ny 7 ora maraina. Ramatoa Kiemba Marceline, Ramatoa Partson Emilienne Nandaniny, Andriamatoa Naiso Armand Chanson, Ramatoa Zanapololona Justine, Andriamatoa Andriambelson Cyprien Guillaume, Ramatoa Nivorfelo Fanjaniana Claudien Ankilany dia efa manasanareo anotrana ny fanamasinana ny fanambadian'ny Safiny ny zanany Ranomenjanahary Andoniana Jacques Michael sy Andriambeloniaina nomena fitiavana izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 15 novambra amin'ny 10 ora maraina. Rabeaja Ernest Andriamanantena Fidelantso Andaniny, Rasafindrakoto Tsisamanana José, Ralanto Arso Marta Ankilany dia efa manasanareo anotrana ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Rabeaja Andrianiana Lova sy mbola nirina Ravakiniony izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 19 novambra amin'ny 7 ora maraina. Rasoa Velonandro Randriarnaivo Peniel Mivady, Arjona Ramananjarso Angèle Andaniny, Ramatsoa Damas Auguste Mivady, Rasamy Manja Rado Mafaly Mivady Ankilany dia efa manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny Safiny ny zanany Randrianaivo Nzara Nantenaina sy Rasaminanja Sarindra Sandrine izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 13 novambra amin'ny 10 ora maraina. Raha misy mahita ny tsy tokony hanamasinana izany fanambadiana izany, aoka izy ampandre ny ray aman-dreny mpitandrina. Filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ampandresana antsika ny fotsimandrina reto mpanompony manaraka ireto azafy manalina Berta Lotomandry ny 9 novambra rehefa nivahiny raika amin'ny 20 taona teto an-tany ony zanany Jimenatan sy ny fianakaviana manontolo ny nofiny dia efa voalevona. Randriamahefa Ariana Kevin Andres rehefa nivahiny 19 taona teto an-tany hony reniny Raberanto sitraky ny aina Nafisa sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hiala ao an-tranony Rapids de l'eau IVF 214C Ambodiady amin'ny 10 ora maraina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FPVM Ambodijo fiorenana alohan'ny ametrahana azy eny amin'ny fasandrazany Atsampandrano Ilavy.
taranary fisaorana ny zanany ny zafiny ary ny fanakafana manontolo solotenan'Andriamantora no Eliary vao Jean Nosy Fanja diakona sy mpampianatra sekoly Alahady eto amin'ny fiangonantsika dia maneho fisaorana feno fankasitrahana ho anareo rehetra tsy ankanavaka tonga ny dododo nampahery sy nampitraka ny fianakaviana no fody mandry ny avy amin'ny lalanay Randrianarso Andriamanitra manakarepasaovana ny amin'ny malafitianareo ialana tsiny ho anareo izay tsy tratrantso no ny afenondrano be loatra Maîtresse Clarisse ny fianakaviana dia maneho fisaorana anareo no ny fampaherezanareo anay tamin'ny fody mandry ny sandro malalanay ialana tsiny tompoko ho an'izay tsy tratrantso no ny afendrano be loatra Jesosy ankasitraka anareo izy dia namela fararakitra roa alina aziary fararakitra voaray tao amin'ny Pasteur Lalatsiana avy any fianakavian'ny tompoko lahy Randrianarso 5,000 ariary ary fianakavian'ny Rasafy Manala Berta roa alina ariary dia Andriamanitra tompon'ny fampiononana ny ampiolona ny fianakaviana Tramanjo reto indray ny mpanompon'Andriamanitra nanolotra ny voady sy ny rahapisaorana misaora Jesosy fa tena mpamaly vavaka tokoa ianao satria nisontritra tamin'ny asan'ny zanako Jesosy dia mba omeo trano tsy ho faina intsony izahay fa efa ratsy ny ao aminay sady ho faina foana hatramin'izao 5,000 ariary atolotra ho an'ny fiangonana misaotra be Jesosy tamin'ny fitahinao ty Jesosy ny ampahany tamin'ny anjaranao mangataka aminao Jesosy mba hasondroty ny karamako misaotra Jesosy amen ray alina ariary misaotra indrindra Jesosy tamin'ny namindrano fo aminay isan'andro ianao sady maneho ny fahatsarana ao aminay isan'andro misaotra Jesosy faly miarabandada amin'izao fotoana manokana ho anao izao mangataka aminao izay Jesosy mba hanomezanao any Dada fahasalamana mandrakariva mba hahafahana mitaizanay 5,000 ariary atolotra ho any Dada misaotra anao ihany koa Jesosy tamin'ny nandraisanao mpiray latabatra aminao zanakay dia apetraka feno eo ampelantananao ny fiainanay 10 mianaka apetraka aminao Jesosy ny faliniko zamahay zanakay tamin'ny herinandro lasiny misaotra Jesosy amen 9,000 ariary ka ny 4,000 ariary ho an'ny Sarsfeo ary ny 2,000 ariary ho an'ny Dada tiako ianao Jesosy tena tiako ianao ity ny fanatitra ho an'ny mpanomponao Dada noho ny amin'izao Alahadin'ny mpitandrina izao dia 10,000 ariary iny Jesosy ny ampahafolo ny karamako tamin'ity herinandro ity ankiny ambiny Jesosy ny orinasa kelitsika mba handeha tsara 3,000 ariary misaotra anao zahay noho ny fitahinao anay iny misy vola kely Jesosy eo 5,000 sy 1,000 ariary atolotra ho any Dada mangataka vavaka mba azo famindrampo mandrakariva misaotra Jesosy tamin'ny famindramponao no nahatozao anay misaotra tamin'ireo fahasoavana nomenao rehetra tamin'ny fiainanay mivady sy ireo zanakay any ivelany ary ny fianakaviana mangataka vavaka ho an'ny fahasalamana ny fikasana rehetra amin'ny visa sy ny asa atao rehetra 5,000 ariary ka ny 2,000 ariary ho any Dada 1,000 ariary ho amin'ny voninkazo ary ny 2,000 ariary ho amin'ny mahantra misaotra Jesosy nanome an'ny Dada afaka nitaridalana anay sy nanoana nanampy tamin'ny alalan'ny nofy oela velona anay ianao Dada malala Jesosy hanafy hery be bisou mamy be 1,000 ariary atolotra ho an'ny Dada salamo 3,20 2,000 ariary iny Jesosy ny ampahafolo ny vola azonay omena andray aman-dreny Dada 2,000 ariary taio foana ny asanay Jesosy misaotra Jesosy ny amin'ny fahasovana marobe sy ny fitahinao ny fiainanay mianakavy misaotra Jesosy malala 5,000 ariary atolotra ho any Dada manireo izay nanoratra ny nofy efa nomena ny Dada ty misy anankiray nanolotra izy 2,000 ariary misaotra anao Jesosy malala ny amin'ny fitahina fahasoavana nomenao ahy ary ny fiarovanao anay 3 mianaka isan'andro mangataka Jesosy ny amin'ny amtombona ny finoko ary ny fitiavana ho asy ny zanako ny asa fivelomako 3,000 ariary anaovana ny tranonao ty anankiray ty nanolotra ny nofy nanolotra izy 2,000 ariary Genesisy 2:13 misaotra Jesosy tamin'izay rehetra efa nataonao sy izay mbola ataonao aminay ary misaotra nanomezanao any Dada ho mpitaridalana ny mandrakariva ray etsy ariary atolotra ho any Dada 1,000 ariary fampaherezana ho any Dada ampafolo-karena 9,000 ariary ampafolo-karena 5,000 sy 1,000 ariary misaotra anao izay Jesosy tamin'ny fahasoavana sy ny famindramponao aminay mianakavy fona aminao zahay tamin'ireo fahotana vitanay rehetra mangataka aminao Jesosy mba hamindrano fo foana izahay manolotra 1,000 ariary nampiana je ferai an'ny Pasteur any Tuléar
mirambany dada ny amin'izao alahadin'ny mpitandrina izao a. Ariary ho an'ny dada ny fitambarany 7 ariary satria Jesosy tamin'ny fitondrana roalina ariary atolotra ho an'ny dada. Olo velona ne anao dada malalanay tsy amin'ny famille Kevin masoandro ary Chayana kely dia kely matatokatra ny foko ny Jesosy Hallelujah.
jesosy eo amen. Salamo 17:5 miarahaba dada tratran'izao taona izao indray a fa dia tahina foana ianao jesosy dada miasan'andriamanitra sy hoambinina ary salama somatsara mivavaka ho anao foana zay dada manohana anao hatrany hatrany voninahitra ho an'i jesosy kristy tompinay amen. Ohatra vola izy a fanomezana ho an'ny dada dimanjato 5,000 sy roa alina ariary ary 5,000 ariary bavaka amin'ny Sarika
anao tiana ibe anao Jesosy dia toy izay ry havana ny voady izay nataontsika mbola misy anahoana ny ao amrihana voalohany zahay rehetra jiro dia toy izao zany toy izay zany ry havana ny voady izay nataontsika dika izany fa dia mamaly vavaka antsika Andriamanitra ny voady izay voaraintsika tao amin'izao fotoam-pivavahana voalohany izao tato amin'ny ambanindriana dia 9 tao ariana voalohany 2 riana faharoa 10 riana fahaefatra 5 ny fitambaran'izany 3 na 153 voninatrany ho an'Andriamanitra ireriany amen. mandrapah dia misy lofo vetivety ny lofo be dehibe ato dia mampitandrina antsika Andriamanitra anareo izay nanolofo teo fa fotoana fosisa hipetrahanareo tambonin'ny tany dia miteny izay nanolofo rehetrarehetra lasaka anaty rano tonga hatrany amin'ny tendany makany amin'ny dokotera ingana fa miakatra be ny tensionao dia fotoana fo ianao dia maty zarara misy miteny anao amin'izany be dibe le zavatra ato dia nanofo nisy moka be dehibe nanaikitra fa nanjary misy mangididy de olona mikekerany moka ianao zay fotsiny zay manaova lay tony le manofo sifra tony 500 dia esana ny dikany hira 500 le zanako va nanofy nahita vola 3,000 dia esana io zazy io fa arary io na dada nanofo hoe nianatra dia nianatra marary azy eo ary mbola sy ny Jesosy ninofiany za lasa misesisesy be mihitsy vao alina indray zany nanofo hoe misy lehilahy nijoro nitondra kahie teo ambarabarany baron'ny dada dia niantsonaran'olona izy hoe anao fanadinana dia taony anarako dia talata teo zany naka dia nanao fanadinana tapaka le nofy eny e angamba amin'ny herinandro ambony indray talata ihany ianareo no mahita dia tsy mahita indray raha tsy amin'ny 7 volana novambra fa dia io ny amin'ny faritra ny Ambatondrazaka iny zay misy fanokanana any misy fiangonana tokanana any atonga tany Tamatavy ny fanokanana ny Tamatavy za dada no minofo hoe matony ianao dada dia hitako mihitsy ireo tsara mariako dada fa nangataka tamin'i Jesosy ny fahotako mbola tsy voabebaka ka nasehony anahy daholo izay mbola tsy vitako tamin'ny zomaly io nofio ary tonga any ny alahady hoe hitako ny seho teo amin'ny tele aty ambony dia taitra be eo an'izah hoe tovelona indray dada mariako dada fa za dia marary mangataka vavaka amin'ny dada hoe mba ho salama amin'izany ianao izay manofina zany hoe mata dada dia velona dada rehefa aveo dia io mbola fahotana mbola tsy nibebanao fa tsy maintsy mibebaka anao dia lazao amin'i Jesosy daholo ny fahotanao dia mbola tsy tonga ny farany taona tapitra za dada nanofo hoe andeha train any amin'ny zokinay dia natahotra izy aveo dia hoe hijanona indray dia ozony zany tomany hoe aleo miandry amin'ny dadanay
mandeha train dia niaraka nandeha aminay dia mba teriny kajo tsy lasa indray dia izy zao hoe rehefa tsy andeha nareo dia zaho ny andeha efa tao anatin'la avion za dadany no hoe misy zaza tsita dia miandro volona manaraka indray arioko dada fa zao marary vavony dia 13 taona lasa hatramy 13 marary ianao efa sehony Jesosy hoe ho faty ianao raha va manonofo mihitsy nareo hoe mandeha avion dia efa mampitandrina anao izy hiakatra be ny tosi-dranao makany amin'ny dokotera aingana zaranao raha misy Andriamanitra miteny eo amin'ny FPVM makany amin'ny dokotera aingana ianao dia izy no anteny rehefa tsy andeha nareo za no andeha io dadanareo no faty lazao aingana izy makany amin'ny dokotera mijery tension dia hanina dao ny fanafodiny dokotera dada nanofo hoe voarara isokatra ho ny FPVM ay dia mpino rehetra taony ny vonoina ny tifirina daholo andro alina ny nofo dia efa maro ny voatifitra dia nisy feo manao hoe mibeba daholo dia mibebaka daholo zay sady nitomany teo ampitako nisy vehivavy miteny hoe ndao indray makany amin'ny dada za efa voakendry hibetsaka fa tsy vo tafita mihitsy tsy nety maty avy eo zany nakany amin'ny dada ny resaka teo dia hoy dada hoe endre tsara indry dia mitsikỳ foana ary eo nanao kalay any dada hony tapitra le nofy piomana dingana voalohany tsy maditra tsy sotranao mampitandrina anao Jesosy menara tsara fa raha vao tsy menamenatra tsara ianao mianatra tsara mampiomana anao dia avy ny devoly tifotra anao zay ny mahatonga ny fianaranareo tsy vanina mihitsy raha vao kamo mihitsy nareo mianatra dia idiny Jesosy ny robine rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao tana mibebaka endre tsara diozany za tsy maditra ntsony nga ianao Jesosy mahita ny miafina rehetra fa ianao tsy endry beba aingana tapitra ny fotoanaoko zay hony ngambany farany za dada nanofo hoe nisy olona ny situna olona tamitady ao anaty rano dia za ny antso hoe avy alao izy fa lalina io rano io nefa izy mbola nosotonina ihany dia nijanona izy avy eo zany dia nijereny tsara dia nampidina ny zavatra ny vavany le olona dia rehefa vita zay dia navadibadika zareo lesana dia hoy za hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy dia taitra io nofo io eo tokony talohany andehanako any amin'ny sakaizako dia tonga za dia fahana ny zavatra rehefa ody zay dia navadibadiny be masony dia ohatrany hoe tao anaty nofy mihitsy dia zany mba angatako zavatra aminao io sipanao io zay latsaka ao anaty rano tsy mahazo manambadiny io anao teny ianao Jesosy fa tsy mahasoa anao ny manambadiny io satria izy latsaka ary zareo tsara lalina ny rano vadivadika be eo izy tsisy ninona mena tady izy tsy mety mivavaka zalahy io azafady sao ady izy ampibebao izy dia mivavaka tsara fa tsy mety vadinao mihitsy io ninonina ditranao ninonina vavaka ataonao tsy mety hovadinao io fa mipetra tsara oka angambizay aloha rehefa lany fotoana riavana mandray fitenena dada refaso kelikely le ventilateur ry misaotra anareo rehetra misaotra ny fiangonana rehetra
misaotra ny tapaka sy namana rehetrarehetra zay mahatsiaro tonga teto atsiaro amin'ny tany. Misaotra tompo, misaotra tsy voavaly zany. Tady teo ny teny soratra masina teo hoe ita zay rehetra manasoanao fa hanozona kosa zay manozona anao. Endre tsara dia ho tahin'Andriamanitra dolonareo mihoatra no zay rehetra nataonareo tamiko androany. Misaotra tompo. Ny faharoa tsy mety raha tsy misaotra ny brofolobe. Tsy dada rerany mitondra ny FPVM fa ny brofolobe ny mahafinaritra indrindra dia mbola manaiky zay lazain'i Jesosy ny brofolobe, ary mbola tsy nisy volona norandrana teo rehefa zay ny tenin'ny tompo manaja dolo ny brofolobe. Misaotra nareo, misaotra nareo ny amin'ny fiaraha-miasa. Misaotra koa ny amin'ny 3FM. Reo aneka misy olana re telefôna sanandro. Misy olana ty oy manodikodim-bola ranona, manodikodim-bola ranona antony trésorier tandrena. Rena ny rana ny 3FM aingakaingana nareo miaraka amin'ny RMM reny izay manao contrôle ny volantsika rehetrarehetra manerana ny nosy rehetrarehetra any. Azao izy ary zay rehetrarehetra mbola fanadiadina nataon'ny 3FM dia mbola tsy mipikatra amin'izao. Tsy indraindray ihany izy no miteny hoe dada tsy manan-kevitra zay sahiran-tsaina apetraka aminao miteny farany, fa mbola miasa ireo na nasoana fiangonana marina fa manoto vola mitsika fazakazana maka tsy makary fa dia mbola isy fotoana ihany moa mbola nazavantsika zany. Misaotra ny 3FM tahio tsara ny asa, ampio tsara ny asa na ataovy ny asan'i Jesosy. Misaotra antsika rehetra indrindra misaotra nyreo safiafy zany io safiafy zany sampanasan'ny fifoazana zany ny mahaditra rehetra mpamosavy rehetrarehetra. Tsy hitanao zany tsy lazarazaina aminao zany fa zany no miteniny aminy hoe tiolty aingana, vojeo aingana, vojeo aingana ampibebao rehefa mibebaka io mandoro ny ody zay ny fifalian'i Jesosy zay ary asa be koa zany ka dia mahereza. Misaotra ny safiafy mikarakara tsy mety mihitsy raha tsy mikarakara ntsire tsy dada rery mitondra ny FPVM fa reo rehetrarehetra reo manao tanan-dava daholo hoe dada misy an'izao dia ny manolotsaina zao atao ny tsy takatra ny saintsika rehetrarehetra dia miteny Jesosy hoe zao ny tsara indrindra. Misaotra tompo dia miten'Andriamanitra mbola tsika rehetra tsangana amin'izay aritsika hanolotra ny rakitsika zay dia hifarana ny fotoana toetra. Enona ny hira ataontsika ny fitiavana mandrakizay sa hoe tiako loatra ianao Jesosy tiako loatra ianao Jesosy. Pilote eu manila abutina lai ravu ne teta ave watu ne fasu tu mi voce lutaia narse drama yense azinra
mifamito ianarolya Watukiana ifikitarina Simisima havitana yapatiana urite Soti nivelirabiza Natana yamina Tivadikaminaza Manatiza duri Unatukiana ifikitamina Timisima havitana yafatiana urite Soti nivelirabiza Atana yamina Tivadikaminaza Manatiza duri vavaka sika faly anao Jesosy faly tena anao satria manaraka anao ny vahoakanao rehetra manaraka ny torohevitrao ary manaiky izay ambaranao zany ny fifalianay ao amin'ny sany FPVM rehetra manao zao rakitra zay fanatitra ho anao Jesosy misaotra anao raha mbola velona soma tsara raha mbola salama soma tsara raha mbola ilainao zany ny fifalianao Jesosy mbola ilainao amin'ny andro mbola iainanay dia anomponao zay hatramin'ny farany na kely na be nataonay androany ho anao fa tsy ho anay olombelona ankasitrao zany honero 100 tsy manapahataperana mba ho hitany amin'ny andro mbola avelomany fa iny Jesosy nitazo menakavy ary tsy ho finy mandrakizay ianao misaotra toko voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery Alleluia masina Jehova maro nody bavaka isika Jesosy vitany teto marina fa mivavaka ho an'ny olona rehetra misaotra anao mino ahafahonoinao daholo ny firaritsio rehetra nataon'ny olona ho ahy misaotra Jesosy anjaranao amin'izay zao hita izay manisy soanao ahy tsy mba mandangy anao Jesosy me ho azy zany tolory azy amin'ny andro avelomany atao vita amin'ny masony fa misy tananao antsotra ao ny mpianatra mba ho afa-panadinana daholo ao ny mpiasa isondro voninahitra hatramin'ny farany salama daholy manao ny asanao ao zay rehetra manao ny asa tanana na inona asa tanana tanterao ny tenanao Jehova hoe ambinao amin'ny asa ka Jehova ho ambinanao amin'ny asa daholo zany iravoravo tokoa zay satria miaraka aminay ianao tsy horin-javatso zay misaotra Jesosy ao ny manana ny aretina rehetra fantatra fa eto ianao Jesosy manatona anao zay rehetrarehetra na inona olana na inona manahirana ny sainay manatona anao zay Jesosy ianao manko milaza hoe raha eto amin'ity toerany ity ianareo mivavaka miaina anareo any an-danitra tsy mbola mandainga aminay koa ianao milaza mandrakariva amin'ny tenina hoe tia hita ny endrikao Saotra Jesosy jereo
jereo atrany am'rena voalohany faharoa fahatelo faefatra reo ny malalanao mahatombona miazakazaka ivavaka tamana mivavaka efa nomenao valim-bavaka betsaka ka nefa moa Jesosy hoy ianao hoe tsy misy olo-masina ka tsy nanota manota daholo zay sanandro sanandro mangataka ny famindram-ponoa izahay aza mijery anay amin'ny fahatezerana Jesosy fa mba jereo zay amin'ny indra fonao ianao koa milaza hoe tandreny feonao eto amin'ity toeranyity no antoaranay fonay vavaka tsy ambarahavana Jesosy mamelo vero amponay ao ngataka aminao ao noho ny fitiavanao fantatro fa tianay rehetra ianao mba iondrika kely Jesosy azafady indrindra mba iondrika kely ianao dia mba ianoy ny fitaraina ny mpanomponao Jesosy araka ny teninao hoe inona ny tianao hataoko aminao ianoy ny vavaka Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra voarainao vavaka ny mpanomponao ane tena mpanompo miazakazaka mitotototo ombeny manao izay mahafaly anao ary mino fa ianao hamana ny fivavahana tsirairay aby araka ny tenao tamin'ny Solomona hoe reko ny fivavahanao ary ankehitriny efa ho any aminao no masoko izao itsinjo ny dianao ary ampahery anareo ndreto se Jesosy mpanompo tena manompo mandoalika mangataka tahaka mpangataka rehetra hoe Jesosy inaranao ny angatana izany tompo rainay izy any an-danitra mba masinanay ny anaranao tonga le mpanjakanao atao ilay sitrakonao oetinatapatany andro leonay aniny ana sahazo ary mamelana elokay tahaka ny namelana izay taminay asa mitondra mpanjakana sy zay raisy ny tsodrano ho Jehova tompony maro aminao zano Andriamanitra ao aza matahotra aza merikerika foana zany sady momba anao miaro anao tsy andao anao anafoy anao anolotsaina anao ampianatra anao ny lalakalelo rehetrarehetra dia ho farany foanao satria reko ny fitarain'ny mpampiasa nareo efa lidy zao hamonjy anao ao sotra Jesosy anao ny dera anao ny aza anao ny voninahitra mandrakizay amen voninahitra le ho an'Andriamanitra reriany halleluia masina 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 Jehova tanteraka tokony zany ilaran'ny resany zanaka ary fanahy masina
dia misaotra tompo samy ten'Andriamanitra daholo.
zay zava-misy androany noa rehetra ny oavinao fay tsy mbarikionay androany raha matoky azy anao mino fa isy fianam-baovao fa le mbavakao anao tanaritsy voy fa mahavonjy avonjy anao tena tiany anao Voaranatrany ireo favaka ireo sentona ireo favaka ireo setona fambanjibatrany laraiky antsoana malalakiana olona tsy miova la te imamy nambaranana